zay ny amin'iny fa tsy tapitra akory fa miato fotsiny ihany ny etsika tanterahany syndika telo tonta eo anivon'ny sampandrarahany fananantany araka ny nambarany folohan'ny syndika ny inspecteur de domaine. Androany dia nisy ny fivorimbe no tanterahany mpiasan'ny fananantany ary nandraisan'izy ireo fanapa-kevitra momba ny toy ny etsika izy ireo. Mitony tolona tanterahan'ny mpiasan'ny fananantany araka ny tapahan'izy ireo tamin'ny fivorimbe ny toto-saina teny Anosy ary manohy ny fitakiana telo izay efa natomboka ny volana martsa ny mpiasan'ny fananantany. Misy ny makasika ny sata manokana mpiasan'ny fananantany, nangataka sata manokana mpiasan'ny fananantany tsy hoe resabola ihany fa teknika amin'ny spécificité miasan'ny fananantany dia rariny raha manana zay sata misy miasan'ny fananantany zay mipiasa eto fananantany. Faharoan'izay makasika ny suspension na fangatana tamin'ny fanjakana. Izy io dia raha malala fa nisy fanapahan-kevitra andraisan'ny fanjakana makasika an'izay nanomboka tany amin'ny juillet 2014 zay tokony farana tamin'ny décembre 2014 fa navaozina izy io tamin'ny janvier. Dia io zany tenenay hoe efa tokony hoesorina amin'izay satria efa vita ny asa nangatahana mpiasan'ny fananantany dia resaka inventaire ny dossier en instance eto anivon'ny sampandrarahany fananantany. Zany hoe efa vita zany ny asa nangatahana amin'ny sampandrarahany fananantany dia mangataka zay hoe alao esorina amin'izay io suspension io ho afaka mangataka malalaka na ny mpampiasa vola na ny vahoaka malagasy satria ireo rehetra dia samy mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Fahatelo ny resaka politique foncière, ny famolavolana ny lettre de politique foncière eto Madagasikara. Izy io dia efa nisy fanarahana natao teto anivon'ny direction générale sy ny technicien mivondrona anatin'ny syndicat ary tokony ho hajainy zay matoa fanarahana napetraka dia tokony ho hajainy ny andany sy ny ankilany. Andrasana ny fanapa-kevitra ny birao ny syndika telo eo anivon'ny sampandrarahany fananantany mikasika amin'ny fomba anohizan'izy ireo ny hetsika fitakiana ny fampietona ny fanomezana ny tany-panjakana, fanavaozana ny satan'ny teknisian'ny fananantany ary ny fanatsarana ny politika ny fananantany.